Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jésus-Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra mahatratra izao alahady faraka amby 20 Aprily taona 2024 izao. Alahady fahatelo manaraka ny Paska ary alahady izay mbola iainantsika ny lohahevitra manao hoe manazava ny mpino ny Tompo. Riavana andesika hampiombona ny fotsika iaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao Fanompoampivavahana izao. Ny salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny rahantsika rehetra mamaky ho fisaorana, ho fiderana ary fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Noho izany riavana mitsangansika isaotra sy idera ankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andeha hiombona isika hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra ka hanao hoe Alleluia, midera ireo mpanombon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova, isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filetehany, no deraina ny anaran'i Jehova. Amen. Ivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jésus-Kristy Tompo sy mpamonjy anay, misaotra sy midera ary mankalaza indrindra manome voninahitra anao zahay noho ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay homena ho anay, tahaka izay efa nitantananao ny fiainan'ny zanak'Israely, namakivaky ny fiainany manontolo tamin'ny lasa rehetra, no mbola anehoanao koa ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy ka mahatratra ity an'io ity rehefa nasehonao teo amin'ny fiainanay ny karazan-javatra maro samihafa. Tompo, misaotra anao fa sitraka ny anananay tombonandrom-pahavelomana afaka manompo anao ankehitriny koa. Raha manatanteraka izao fiarahanay mivavaka, fiarahanay manompo anao izao zahay, dia sitraka indrindra raha ianao fanay masina no hitarika anay rehetra hanananay anjara amin'ny fahasoavanao amin'ny alalan'izao Fanompoampivavahana izao. Ka izay rehetra manaka-tsakana tsy hafahanay mifantoka amin'ny alalan'izao Fanompoampivavahana izao dia tsy hanan-kery satria Andriamanitra te hanazava anay tsirairay avy amin'ny alalan'izany fanainao masina izany ianao. Indrindra Andriamanitra te hampahery anay koa ao anatin'ny fiainana izay hiainanay. Koa dia ataonay ary izao Fanompoampivavahana izao amin'ny anaran'i Jésus-Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hipetraka ianareo riavana. Ra
Andeha hiroso amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sahadsika riavana ary dia ny Romanina 9 ny andininy 1:30 tapany 2 no hakana ny afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'ity anio ity. Romanina 9 ny andininy 1:30 tapany 2 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Averiko indray mandeha. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Eto dia maneho amintsika fa Andriamanitra no manana ny hery sy ny fahefana rehetra ary tsisy matohatra an'izany. Andeny hoenontsika ity tantara kely anankiray ity. Nisy ramatoa anankiray izay nanana zanaka 4 menada. Izy io dia efa maty ny vadiny. Sahirana dia sahirana ity ramatoa ity. Ary teo anatrehan'izany fahasahiranana izany dia nahatsiaro izy hoe malemy. Fa teo anatrehan'izany rehetra izany dia nisy fahitalavitra anankiray izay naneho fanambarana hoe ho an'izay mila fanampiana na mila tohana dia afaka mandefa ny filazana ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'izany fahitalavitra izany. Ren'ilay lehilahy anankiray izay ratsy fanahy sady mpampijaly olona sy mpampahory olona io afatra izay nambara io. Tena rany avokoa izay rehetra nandeha teo amin'izany fahitalavitra izany. Fa nahitan'io koa ilay renim-pianakaviana dia nahatsiaro izy hoe io ny vahaolana ho azy. Dia nandefa filazana tany izy hoe sahirana izay, tsy manako hoanina izay, tena efa ho faty izay, tsy mahita ny mazava intsony izay. Koa raha misy afaka manampy anay dia afaka manolotra an'izany. Ito ny adresy izay misy anay ahafahanareo manolotra an'izany. Atao anatin'izany rehetra izany dia faly be ilay ratsy fanahy satria afaka hanararoatra an'iray izy. Dia nakaharona lehibe anankiray izy anasiany sakafo tsara tarehy tao anatiny, sakafo maro isan-karazany, dia nampanateriny ny hirakiraka. Any tiatero ato amin'ity adresy ity dia omeo azy. Tonga teo amin'ilay varavarana tokoa ity hirakiraka ity. Dia nandondona. Rehefa nandondona dia novan'ny renim-pianakaviana. Ato ve ity olo ity nipetraka ho izy? Dia ty hono ny fanomezanao. Dia gaga ilay renim-pianakaviana sady misaotra. Dia rehefa voarainy ilay renim-pianakaviana ilay entana dia andeha hanidiny trano izy dia hoy ilay hirakiraka, fa maninona ho any tsy nanontaniana hoe avaizy ny entan'iny? Fa izay nanolotra an'iny ane ka miandry ny ampafantatra ny momba azy. Dia hoy ilay renim-pianakaviana hoe tsy maninona na aviaiza na avaiza ity, fa ny fantatra dia izao, manazava ny fiainanay Andriamanitra ary mitsinjo ny fiainanay Andriamanitra, ka na ny zavatra ratsy aza na avy amin'ny ratsy ara dia mijery ny fiainan'ny olona izy, arak'izay voalazany eo amin'ny soratra masina manao hoe raha Andriamanitra nomba antsika, izy no natohatra antsika. Teo dia gaga ilay lehilahy izay nirahana hoe olon'Andriamanitra ity. Fa sady voavonjy ilay renim-pianakaviana kanefa koa nandre ny tenin'Andriamanitra ilay hirakiraka dia miverina nakany amin'ny ilay naniraka azy izy. Fa teo anatrehan'izany rehetra izany dia nambara n'ilay hirakiraka tamin'ny naniraka azy ny zavatra nataony tany sy ny hitany tany ary ny reny tany. Fa nanomboka teo dia nangovotra ity lehilahy nyrahany ity, ilay lehilahy naniraka sy nanome zavatra ity, izay zatra mpanao ratsy satria ny mpisahan'ny fahazavahan'i Jesosy izy. Dia niteny koa izy tena Andriamanitra ny momba an'izany olona izany. Eo natarafana ary ankizy tanora fa momba antsika Andriamanitra amin'izay tsy eritreretintsika akory. Ny afatra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany dia izao, tsy mila mitady zavatra hafa akory tsika fa manantona an'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra dia azavain'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary izay mieritreritra hanao ratsy atsika, izay rehetra mitady hanao ny tsy mety amin'ny fiainantsika, dia Andriamanitra no momba azy ary mialoha ny zavatra rehetra izay tanterahany, ka ny ratsy fanaony lasa mitondra ho amin'ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Izany indray no afatra ho antsika. Andeha ary averintsika indray mandeha ilay Romanina 9 ny andininy 1:30 tapany 2 teo manao hoe raha Andriamanitra no momba antsika,
iza no atohatra antsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny famakina ny soratra masina sika ravana sy ny vavaka melohan'izany. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra, midera, mankalaza ny anaranao izay satria mbola notahinao ary nitaominao tany atokantranonay dia indro tonga tsomatsara eto amin'izao tranonao izao. Tonga eto amin'ny fotoana izay sarobidy indrindra izay dia ny amakina ny tenin'ny soratra masina dia mivavaka izay Jesosy. Aoka mba ho fen'ny fananao masina izay ka izay rehetrarehetra hitondra izany teninao izany dia mba tsy hisy latsaka ny amakina izany fa arak'izay nanoratana azy. Mangataka anao fanahy masina koa izay ho amin'izay anazava ny teny dia ianao fanahy masina homba azy ka izay rehetrarehetra afatra tianao ampitaina aminay dia izay no voarainay. Izay rehetrarehetra reto kosa Jesosy dia izao mangataka izay ny mba ho feno fifantohana amin'izany teninao izany satria ainao an'izay mahazo azy ny teninao dia te hivelona amin'ny teninao izay. Fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalànay ny teninao dia te hitsilo te tianay ny tsiloviny teninao ka dia manatrehanao fanahy masina amin'izany rehetrarehetra izany. Amen. Ovakina amintsika ny tenin'ny soratra masina araka ny perikôpa izay voalahatra antsika anio. Ny teny ao amin'ny Isaia fa 80 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Isaia fa 80 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Dia rehefa hita izay dia ho tohizantsika indray ao amin'ny filazantsara araka ny Luka, filazantsara araka ny Luka, toko 2:20 manomboka amin'ny 7:30 dia hijanona eo amin'ny 9:30. Filazantsara araka ny Luka 2:20 manomboka ny 7:30 ka hatsahatra eo amin'ny 9:30. Rehefa izay dia ho faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 4:20. Efesianina toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky misesy. Tsy hore eo amin'ny taninao intsony ny fampahoriana na ny fandravana sy ny fandringanana ao amin'ny faritry ny taninao. Ny mandanao dia ataonao hoe famonjena ary ny vavadinao dia ataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony ny fanazavana amin'ny andro ary tsy ny fangarangara ny volana no anazavanao fa ny tompo no fanazavananao mandrakizay. Ary Andriamanitra no voninahitrao, tsy hilentika intsony ny masoandronao ary tsy hisoka ny volanao fa ny tompo no fanazavananao mandrakizay. Ho tapitra ny andro ny fahavelomanao, ho marina avokoa ny olonao rehetra, anana ny tany ho mandrakizay izy, eny ho volo maitso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampisehoana ny voninahitro. Ny kely dia ho tonga arivo ary ny malemy dia ho tonga firenena matanjaka. Izaho tompo no hanafaingana izany amin'ny fotoanany. Amen. Mbola tohizana ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mandrehitra azy eo an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran'ny jiro izany mba ho hitan'izay miditra amin'ny mazava. Ny masonao ny jiro ny tena, ko raha tsara amin'ny masonao dia mazava ny tenanao manontolo. Fa raha ratsy izany dia maizina koa ny tenanao. Koa tandremo mba tsy ho maizina ny mazava izay ao anatinao. Ary amin'izany, raha mazava ny tenanao manontolo ka tsy misy faritra maizina, dia zava koa izy manontolo tahaka ny jiro raha mirehatra tsara ka manazavanao. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny,
mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra azy ankasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka tsoa fa aleo mananatra izany fa izay ataony eo amin'ny miafina dia mamenana na dia milaza izany azany fa ny zavatra rehetra raha narina dia asehon'ny mazava fa na inona aseho dia mazava koa izany no ilazana hoe mifoaza ianao ry matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Amen. Ray masino. Ampitombona amintsika ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny izay horaisintsika akany antoroteny amin'ity anio tia dia araka izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia 40 ny andinin'ny 70 hatramin'ny andinin'ny 220. No hevitratsika moa amin'ity volan'ity dia ny hoe manazava ny mpino ny tompo. Raha ny Isaia ny resahana dia midika zao io anarana io hoe famonjeny Jehovah na hoe mamonjy ny tompo. Tany amin'ny taona 700 talohan'ny Jesosy Kristy tompo io mpaminany io no nanomboka ny asany mampaminany azy ka mpanjaka efatra no nifandimby no niara-ny asa tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Hosea mpanjaka zany tamin'ny andron'ny Jotama mpanjaka tamin'ny andron'ny Ahaza mpanjaka tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjaka. Ary nampiavaka an'ity mpaminany Isaia ity dia izy zay tsy mba nitsitsy fitenenana mihitsiny tamin'ny fahitany ny fahorian'ny vahoaka noho ny tsy fampanjakana ny fahamarinana sy ny fahantrana lalina zay niainan'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany ary zary fialokalofana fotsiny ny fivavahana tamin'izany fotoana izany teo koa moa ny fiodonan'ny olona tamin'Andriamanitra ka nilonany tany amin'ny fanompoantsampy ka nahatonga ny Isaia ny tarika ireto vahoaka ireto nanitsy ny lalandisony mba hiverina amin'ny Jehovah Andriamanitra zay Andriamanitry ny Israely. Na izany aza nefa dia mitondra fampahirezana sy fanantenana ho an'ny vahoaka izay atao hoe very hevitra izy ka nitondra ny tenin'ny anjely serafima hoe masina 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 Jehovah tompo maro enika ny voninahiny ny tany rehetra. Hoy koa Isaia hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Raha ny fomba ny antsona ny Isaia mpaminany dia tena hoe nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy, nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy noho ny amin'ny nahitany tompo izay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany. Ilay Jesosy Kristy atao hoe Mesia dia namaky any ao amin'ny Isaia ihany koa izy. Ny Isaia 1:30 hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria nanositray itory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Zany teny soa mahafaly zany ry avana no ambarantsika amin'ity fotoana ity ary zany mihitsy ny lohahevitra zao tory-teny zao dia hoe ny teny soa mahafaly na ny vaovao mahafaly. Voalohany ary ny teny soa mahafaly na ny vaovao mahafaly dia ny famonjen'Andriamanitra. Ny famonjen'Andriamanitra zany ny teny soa mahafaly zany, ny famonjen'Andriamanitra. Hitantsika zany eo amin'ny andinin'ny 20 sy ny andinin'ny 120 ary
ny andininy fa 2 zao ny teny eo amin'ny anaran'ny tompo ny fampahoriana tsy ore eo amin'ny taninao intsony na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao ny mandanao dia ataonao hoe famonjena ary ny vavadinao ataonao hoe fiadanana de ny eo amin'ny andininy faraiky amin'ny 20 izy manao hoe ary ny olonao rehetra ho marina avokoa hanana ny tany ho mandrak'izay izy eny ho volo-maintso eo amin'ny sahako asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra ary ny andininy fara 20 hoe ny kely ho tonga arivo ary ny malemy ho tonga firenena mahery izao Jehova no anafaingana izany amin'ny fotoany nisy didy manko izay navoakan'ny mpanjakan'ny persa tany amin'ny taona 7 talohan'ny Jésus-Christ tany io didy io de milaza ny amin'ny hamelana ny jiosy iverina indray any atanin-drazany ka zao fanantenana eo amin'ny Israely zany famonjena ataon'Andriamanitra ka na de fahavalo aza io na de atao hoe mpanjanaka aza ny persiana de ity mpanjakany ity no nataon'Andriamanitra ho famonjena azy ireo ka ahafahany miverina indray any amin'ny taniny eo lay ambara hoe miverina amin'ny taniny ny jiosy ka ny lalàna navoaka tamin'izany de hoe mba ahafahany izy ireo indray manorina indray ny manda manorina indray ny tanàna indrindra fa ny tempolon'Andriamanitra izany ka zao reto vahoaky reto rehefa niverina tany de tahaka ny voalala voatango ihany satria ilay toerana zay nantenaina mba honenana efa nalain'ny olona zay tavela teo ary tsy nanana iaingana itsony izy ireo anorenana indray ny fiainany na ny fonenana izany hany ka nareo mpanompon'Andriamanitra tokony anatanteraka fanompoampivavahana aza de variana tamin'ny fitadiavana de tsy nisy tsony ny firarahiana ny fanompoampivavahana tamin'izany fotoana izany verevitra ireto vahoaka ireto tsy nahita zay ho sarangotona izy ireo miditra antsehatra ilay Andriamanitry ny Israely ka mampanantena famonjena ho azy ireo ilay atao hoe fandatsahan-dra ilay famonoana sy fampahoriana ireny zany de ho avadik'Andriamanitra famonjena mitanisa izy eo ny taninao ny faritaninao ny mandanao ny tambo entina ilazana n'ilay fonenany zanak'Israely izany izay ampanantenain'Andriamanitra famonjena de hoy izy hoe ny mandanao raha miteny manda isika zany manda izany de tsy inona fa lay tamboa zay amefena ny tanàna ka io manda io de entina ilazana hoe fiarovana ihany koa io zany hoe Andriamanitra mihitsy no manodidina ny tanàna miaro azy lay ambaran'ny tompo hoe raha tsy Jehova ny miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina ka ilay vavahady de nambarany ihany koa hoe fiderana ny anaran'ilay vavahady io vavahady io ny ahafantarana azy de zao eo no idirana sy ivoahana ka mahatonga ny tenin'ny tompo manao hoe hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka raha manaraka ny didin'Andriamanitra de eo no anamboarana fiderana zany hoe misy fiderana tsy ankiato eo am-bavahady tahaka ny milaza izany fa misy olona mifandiby manao hira fiderana eo amin'izany vavahady izany izay manambara ny famonjen'Andriamanitra manambara ny asan'Andriamanitra tamin'ny vahoaka tamin'ny namonjeny azy anorina indray ny tempoly ihany koa no niverena nreto vaobabo ireto anorina indray ny tempoly izany fanorenana indray ny tempoly zany de entina namariana hoe tsy ilay vahoaka ihany ny tafaverina eo amin'ilay toerana fa lay Andriamanitra zay momba azy ihany koa dia eo ihany koa ny fanatrehanyio Andriamanitra io zany no entina ilazana an'ilay hoe aorina indray lay tempoly zany hoe miaramonina Andriamanitra sy ny vahoakany ny fomba iainantsika zany tenin'Andriamanitra zany de zao hoe tsara tokoa no hoe manana manda manana tambo isika ho an'ny efa resy lahatra de hoe asiny anarana mihitsy eo hoe io manda io hoe famonjena ary ny vavahadiny asiny soratra hoe fiderana dika zany de zao hoe
Andriamanitra mihitsy ny miaro ny olony, Andriamanitra mihitsy no tamboho fiarovana azy, manodidina azy. Dia inona zany tokony ataon'ny olona amin'izany? Midera an'Andriamanitra. Tokony ho feno fiderana an'Andriamanitra zany ny fiainan'ny olona izay novonjen'Andriamanitra ka naverin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fiainany. Misy maro amintsika ny atao hoe mety mahatsiaro fijaliana nominy amin'ny fanarahana an' Jesosy. Zany anefa tokony voamaika ampifaly antsika noho ny fitondrantsika fahoriana ny amin'ny fanarahana an' Jesosy zany, satria hainy avadika ho fifaliana io zany. Mandeha manasa anao ane za sokafy kely ny bokin'ny Matio toko 5 ny amin'izany fifaliana omen'ny Tompo antsika izay manaradia azy izany. Matio toko 5 dia manomboka Jesosy raha vao nitoro-teny izy dia zao ny nambarany eo amin'ny andininy 7 sy ny manaraka eo: sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny nona sy mangetaetan'ny fahamarinana fa izy no vikisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha ratsiny ny olona sy enjehiny ary asiny izay teny ratsy itenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-piti anareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay taloha anareo. Araka izany ry havana, dia na inona fahoriana mety mianjady atsika eto amin'izao tontolo izao. Jesosy efa nampanantena ety amin'izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana, nefa matoka izao efa naresy izao tontolo izao. Mpamonjo ny Tompo ry havana, ny mpandray ny fanasan'ny Tompo dia manao fanekena izy tamin'ny nandraisana azy hoe manaiky sy mino marina fa Jesosy ny Tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena. Zany hoe ny famelan-keloka zany no azahoana famonjena. Zany nefa dia tsy azo ihany amin'izao fa ny finoana no azahoana zany famelan-keloka izany, dia ny finoana ny Jesosy Kristy. Zany hoe ny teny soa mahafaly zany dia ny famonjen'Andriamanitra antsika. Ary zany tokoa ny nahatongavan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao dia ny hamonjy antsika araka ny teniny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny faharoa ry havana dia izao: ny teny soa mahafaly dia tsy vitany hoe ny famonjen'Andriamanitra ihany fa ny fanazavan'Andriamanitra ihany koa ny teny soa mahafaly. Hitantsika zany eo amin'ny 7:20 sy ny 20 eo. Zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: tsy ny masoandro intsony no fanazavananao no ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no anazavanao, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitra ao no voninahitra ao. Tsy lentika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy isoka, fa Jehova no fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalaelovanao. Araka izany ry havana, dia eto zany ny Tompo mihitsy no jiro manazava mandrakizay. Andriamanitra mantsy dia tsy voafetra ny fotoana toy ny masoandro sy ny volana amin'ny atoandro dia ny masoandro, ary ny amin'ny alina dia ny volana. Amin'Andriamanitra dia tsy misy andro sy alina, fa izy mihitsy no efa mazava. Ato amin'ny Baiboly dia misy fifandraisany manokana ny fahatsarana ara-moraly sy ny fiheverana ny atao hoe hazavana ara-fizika. Zany hoe misy fifandraisany ireo, ka arakaraky ny mampahazava ny toerana anankiray no alalana ihany koa hoe misy fahazavan-tsaina, misy fahazavana am-po ao anatin'ilay toerana izay misy ny olona monina ao. Ka rehefa miteny zany Jesosy hoe izao ny fahazavany zao tontolo izao, dia foana ny atao hoe délestage ara-pivavahana. Rehefa miteny izy zany hoe izao ny fahazavany zao tontolo izao, ka izay mandray azy zany dia manana ny mazava
ao anatiny jesosy mihitsy a ilay mazava ao am-poniny mpino ary afaka mitondra ny tara-pahazavany a eo amin'ny mpiara-pelona aminy koa izany mpino izany. Izany mahatonga an jesosy miteny hoe ianareo no fahazavany zao tontolo izao. Dika zany misy heviny lehibe fa maninona moa ny olona miaina ao anatin'ny délestage, fa maninona moa ny olona miaina ao anatin'ny aizina. Misy heviny zany raha eo amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainan'izao tontolo zao, maninona ny tsy misy mazava. Nefa ny raha voanahary zao tontolo zao ny tompo de nanao hoe misy mazava. Zany hoe tena zava-dehibe ny mazava, ary ao amin'ny mazava no misy ny fiainana. Ny olona tsy manam-pitiavana de mbola mitoetra ao amin'ny maizina, mbola mitoetra ao amin'ny maizina ny olona zay tsy manam-pitiavana. Lay teny tompo hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Misy manko ny atao hoe fahazavana ara-tsaina, misy koa ny hoe mazava fo, mazava eritreritra, mazava resaka, mazava kajy, mazava fihetsika. Fa ny ankoatran'izay de hoe maizitsaina, maizipo. Ary zany avy amin'ny satana zany, fa tsy avy amin'Andriamanitra zany fahamaizinany zany, fa ny nahatongavan'i Jesosy Kristy de hitondra ny mazava. Ka lay vahoaka izao tontolo zao zay miaina tao anatin'ny maizina zany a, de ahatongavan'i Jesosy Kristy hitondra ny tara-pahazavany, ka izay mandray azy de manana ny mazava ary mazava avokoa ny fiainany manontolo. Izany ry havana de tena tsara ny fampiasana ny mazava. Rehefa amin'ny alina de mampiasa jiro ny olona mba hanazava ny ao an-trano. Ary zany mihitsy mahatonga azy miteny eny amin'ny Luka hoe tsy misy manafina n'ilay jiro fa tsy maintsy aseho mba hanazava ny ao an-trano, ka hita avokoa ny zavatra rehetra ary fantatra zay atao. Ka ny olona miaina ao anatin'ny fahotana zany de ny olona miaina ao anatin'ny aizina, de tahaka ny tsy mahafantatra intsony a izay ataony, ka de animba zavatra izy amin'izay fotoana izay. Fa rehefa manana ny mazava ny olona ary manana ny jiro manazava azy de mahafantatra ny zavatra izay ataony, ary indrindrandrindra mahita ny lalana ombany. Io no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao, ary Jesosy mihitsy ny zany tenin'Andriamanitra zay manazava ny olona zany. Lay niteny hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Farandriavana de zao entina marana anazy, namonjy atsika Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zay nombohana teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka lay fahafatesan'iny no namonoana ny fahotantsika izay hoe fiainantsika ao anatin'ny maizina, ka nanafahanantsika tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ary ny fitsanganany tamin'ny maty no ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay, ka hananantsika fahavelomana tsy manam-pahataperana. Ary ny ambarany any amin'ny apokalipsy aza moa de hoe tsy misy tsony ny masoandro, ny volana, tsy misy fanazavana natao tsony fa dia ny tompo Andriamanitra, ny voninahiny no manazava ny vahoaka izay tonga any. Noho zany ry havana amin'izao fotoana izao zany a de zava-dehibe tokoa ny filazantsika ny teny soa mahafaly de ny amin'ny famonjen'Andriamanitra. Manana didy isika anambaran'izany teny soa mahafalin'Andriamanitra izany, ary manana didy isika ny amin'ny filazana an'izany famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Manana didy isika ilazana ny amin'ny fahazavan'Andriamanitra zay efa tonga eo amin'izao tontolo izao, ka izay mandray amin'izany mazava izany de manana fiainana sy fahavelomana tsy manam-pahataperana. Eo amin'ny fiainana firenena ary de zava-dehibe tokoa ry havana ny fifampitondrana am-bavaka, hifampizarana ny vaovao mahafaly ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, ilazana ny amin'ny fahazavan'Andriamanitra zay efa tonga eo amin'izao tontolo izao, de ny fiangonana lay nitenen'i Jesosy hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Maro tokoa ny anaram-piangonana, fa ny zava-dehibe de ny fandraisana ny Jesosy Kristy lay tompo sy Andriamanitra efa tonga eo amin'izao tontolo izao, ka anjarantsika ny miaina amin'izany fahazavana izany. Eo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
Ndeha revavaksika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina misaotranao zahay fa omenao fotoana ianona ny teninao. Ny teninao izay teny soa mahafaly tokoa eo amin'ny fiainanay ka mitondra famonjeny, mitondra ihany koa fahazavana. Ianao Andriamanitra no isaoranay fa nare izany teny izany izay tamin'ity androany ity. Ary ny fanirinay dia ny amoazana izany teninao izany be dia be, ivelomanay sy ivelaranay ary iredaredan'ny finoanay. Mifona aminao izay araka izany, noho ny amin'ny tsy fahamendrehanay nanaovanay tsinitsinina ny teninao, fa tsy inona iakory fa ianao ny mpamonjy anay, fa mbola mitodika amin'ireo hery maro samihafa mifamaofao manodidina anay izahay, tahaka ny sampy izany, tahaka ny vola sy ny hareny izany, tahaka n'ireo rehetra izay everinay fa mahavonjy anay. Fa ianao ihany koa no mbola ifonanay satria izahay dia mbola variana, milomano ao anatin'ny aiziny izao tontolo izao, ny aiziny tsy fahalalana, ny aiziny tsy finoana, ny aiziny faharatsy toetra. Dia angatahanay ianao Andriamanitra no hanazavanay. Dia mifono izay Andriamanitra, aza tezitra aminay ianao, ary maniry izay ny ho avelanao eloka. Isorana anao ny fanoloran-tenanao teo amin'ny azo fijaliana. Ny raha nalatsaka ao teo amin'ny azo fijaliana io no toky, izay ifikiranay ary tsy ho avotsitray naroviana. Fa ianao dia Andriamanitra efa namela ny elokay, efa nanafaka anay tamin'ny fahotana, ary miaro anay indrindra amin'ny asa matin'ny Satana. Ka dia misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny fahafoizan-tenanao hamonjy anay, dia ampianaro izay iaina sy ianoko ao anatin'izany famonjeny izany, iaina amin'ny fiainan'ny olona voavela eloka, mba hanananay fifaliana, hanananay fanantenanany amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra. Ary menao fotoana ihany koa izay angatahana, dia mangataka izay ry Andriamanitra, mangataka izay ny amin'ny andavanandrom-piainanay, tsy miafina aminao ny fahasarotan'ny fiatrehanay ny fiainanay. Misy aminay ny tsy mananasa, misy aminay ny tsy salama, misy aminay ny mizaka ny tseran'ny aina. Ianao Andriamanitra no angatahanay, hanampy anay sy hanafiheranay ny ampiatrehanay ireny zavatsarotra ireny izay tsy maintsy atrehanay satria olombelona ihany zahay. Dia mangataka izahay ihany mba ho ampinao, tarihinao lalana, ary indrindra androtsahanao ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay. Vavaka izahay ho an'ny fiangonana sy ny asany. Ianao Andriamanitra no mahalala ihany koa fa makadiry ny asan'ny fiangonana, ny fitoriana ny filazantsara, ny fitaizana an'ireo kristianina, ny fanaovana an'ireo asa izay mitondra soa ho an'ny mpiarabelona sy mampiredareda ny finoany. Aza velanao irery ny fiangonana, fa tafio hery izy meo azy rehetra ilaina, volana arena na herina tanjaka na fahaiza manao izany, ahifan'ny asa izay ampiantsoroanao azy. Fatorako izany ihany koa dia miantahanta aminao izay mangataka ho an'ny firenenay. Ianao Andriamanitra no angatahanay omba ny mpitondra rehetra manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika izany ka hatraty amin'ireo tompon'andraikitra ny vokotany, ny ray aman-dreny isan-tokantrano. Samy atsiaro tompon'andraikitra avokoa amin'ny zava-mitranga rehetra eto amin'ity firenena malalana ity, ka tsy hifanimetsiny fa samy ianao izay azony atao mba hamahana ireo olana izay tsy maintsy atrehanay. Dia ianao Andriamanitra no angatahanay hitaritalana anay amin'izany rehetra izany. Fa eo ihany koa anefa ireo fahavalon'izao firenena izao, ireo izay mangalatra, mamotika azy, ireo mamitaka, ireo izay tsy mieritreritra ny hanao soa fa dia ny hanao ratsy mandrakariva eto amin'ity firenena ity, na vahiny izany na tompon-tany. Dia mangataka aminao izay Jesoa, aoka hivadika ho soa avokoa ny asa ratsy eritreretina sy konokononony ireny olona ireny, fa ianao dia mahay miasa amin'ny fomba izay tsy takatry ny sainay akory. Dia mino sy mananteny izay Andriamanitra fa ianao na dia tsy naloko ny vavanay aza ireo zavatra rehetra maro samihafa tsy voatononay kanefa mahasoanay, dia inonay fa ho tanterahanao izany. Farananay mivavaka amin'ny nampianarinao fa izay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo ny izay andrasazanay, ary mamelana elokay tahaka ny amelana izay mety taminay, ary aza mitorana amin'ny fakapanahy, fa manofahany amin'ny azy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Rihavana malala rehetra amin'ny tompo Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra marina ary mitsara marina ihany koa ka ho anao izay nipebaka marina teo anatrehany dia tsarovy fa mamindra fosy mamela heloka izy noho izany ary mitsangana raiso ny teny famelan-keloka izay atolotro ny tompo ho anao. Fa voasoratra hoe fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Iza no ampangany olombo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no marinamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy efa maty sady nitsangana tamin'ny maty ka misolo vona ho antsika, izay miteny hoe mety aho, madiova ianao, ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia, midera ny tompo fa sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny vahoaka. Sambatra ny olona izay tsy haikely mahelo, ary tsy misy fitaka ny fanana. Ny olona voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra mpamindra fosy mpamela heloka. Andeha ary iombonantsika ny fanekempinoana apostolika izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Ny fanekempinoana larana voalohany manao hoe mila n'Andriamanitra Kristy mpanao ny lanitra sy ny tany ary mila Jesosy Kristy zanany tokana tongotsika izay tolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka manevelitsiny nijalona napakoan'ny Pilata nombolona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsytolo avy any leviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manera zao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay atolotra somena amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika ary dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy izany. Fiadanana aneo anao, hitay anao ny tompoka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ny tompoka hanome anao ny fiadanany ho aminao any ny tompo. Amen. Mipetrary havana manova vavaka mangina. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.